Manomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Andro PASKA anio ahatsiarovatsika ny fandresena mezinezina nandresen'i Jesoa ny fahafatesana. Mpandresy ny tompo. Sokafa riavana noloantsika ny bokin'ny Joba toko fa 7:20. Raha mba sitraka ao dia mba amaky ny andininy fa 5:20 ka hatramin'ny fa 7:20 isika. Joba fa 7:20 andininy fa 5:20 ka hatramin'ny fa 7:20 andeha averintsika vakina riavana amin'ny ran'ny tompo manao hoe: kanefa raha izao dia fantatro fa velona Mpanavotra, ka hitsangana ny am-parany eo ambonin'ny vovoka izy, ary rehefa levona ny hoditro simba izao sady afaka minofoka aho dia ahita n'Andriamanitra. Eny izao no ahita azy, ary ny masoko ny jery fa tsy olon-kafa, efa matim-paniriana ny saiko atanatiko. Amen. Teny zay nambaran'ny Job zany. Teny nambara tao anatin'ny fahatoniana, nefa izy amin'io tena ao anatin'ny fijaliana lalina indrindra. Lehilahy zay nanan-karena moa Job araka ny tantara, nanana fianakaviana vady aman-janaka, nanana voninany, nefa tao anatin'ny fotoana fohy dia nafoy avokoa zany rehetra zany. Very ny fananana, nafoy ny zanaka, ny fahasalamana, hitantsika tsara fa nisy vai hatrany Alahady katrany an-tampondoha, ary namany azy dia nihevitra azy ho meloka, eny hatramin'ny vadiny azy dia nanozongozona ny finoany. Ao anatin'izany aispitso zay niainan'ny Job zany, ao anatin'izany fahanginana sy fahoriana zany, dia teny feno finoana sy fanantenana no ambaran'ny Job eto. Fantatro fa velona ny Mpanavotra, tsy teny tsotro zany, fa teny mivoaka tao anatin'ny fo torotoro, nefa mbola mino, fo maratra nefa mbola mifikitra amin'Andriamanitra. Zany ny mahatonga ity teny ity riavana nisy niampahany amin'izay teny fanambarana lalina indrindra ao anatin'ny soratra masina, ny finoana dia tsy miakina amin'ny toe-javatra. Andeha riavana hozarentsika roa lehibe izao ten'Andriamanitra izao. Manaona tokoa moa zany fandresen'ny olo-marina zany, fandresena ao anatin'ny ady sarotro zany. Voalohany dia izao, ny fananana fanantenana, fananana fanantenana ao anatin'ny fahoriana, fananana fanantenana ao anatin'ny fahoriana. Rehefa mamaky ny bokin'ny Job sika ravana dia mahita fa araka nambarao tsy olana kely akory no niaina n'ity lehilahy ty, tsy fahasairanana mandalo, tsy mba fitsapana moramora, fa tena faharavana tanteraka. Nefa ao anatin'izany faharavana zany dia misy zava-magaga, mbola misy fanantenana ao am-pon'ny mpanompony. Hoy izy ny hoe fantatro fa velona ny Mpanavotra. Raha mijery ny baiboly tsika dia misy ao teny zao hoe fantatro fa velona ny Mpanavotra. Misy ray kely eo akaikinao zareo nge baibolinao hoe ery ambany ery, ery amin'ny vodipeze dia misy inona dikany hoe Mpanavotra, goela, goel. Fantatro fa velona ny goela. Goela riavana ambara eto, fantatro fa velona ny Mpanavotra, fantatro fanambarana mafiorina zany, fahalalana, fahatokiana, finoana tsy ahazozongozonina. Zany ny mampiavaka amin'ny finoana marina, tsy miankina amin'ny zavatra hita maso, fa miankina amin'izay fantatro ny fo amin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra. Ny dikany hoe goel dia mpamonjy na mpanavotra na mpiaro akaiky. Zany hoe olona manavotra anao, manafaka anao, mamerina ny zonao zay very. Zany ny atao hoe goel. Teo amin'ny jiosy misy ny atao hoe goel dia ny olona akaiky
ny havana akaiky zay manana andraikitra aminao manavitra amin'ny fanananao very. Zany hoe raha misy olona mivarotra ny taniny dia ny mpanavitra ny havana akaiky no mividy ny tany mba tsy havery ilay fananana zay iombonana. Raha misy olona nivarotra ny tena no andevo no fahasairanana dia ny havana akaiky no mandovola manavitra azy mba tsy ho lasa andevo izy. Raha misy olona zay misy havana zay no vonoina amin'ny tsirariny dia misy ny antsoina hoe mpamaly raha, na io zany mitady ny rariny io havana akaiky io. Raha atao akaiky hoe mpamaly faty, mpamaly raha hoe zay nandatsadra dia io havana akaiky io no verina fa mamalina mitady ny rariny ho an'ny havany zay nalatsadra. Zany no asany atao hoe goël. Raha maty tsy niteraka ny lehilahy anankiray dia ny goël dia ny rahalany ohatra mba manambady ilay vadiny maty. Iny antsoina hoe vady loloa isika. Tsy hoe vadin-joky kilalao an-dando izy mafiteny, tsy kilalao akory ny vady fa vadin-joky loloa an-jandry, vady loloa. Zany io havany rahalahy io zany io no manavitra mba tsy hatonga ilay tsy hanataranaka ilay lehilahy dia ny rahalany ny havany akaiky zay no manambady io vehivavy zay tsy niteraka no lehilahy io. Dia ohatr'izay zao nahazo ny rota sy boaza dia havana akaiky izy no manambady ny rota. Atantsika eo iny zay ny asan'ilay mpanavitra eto, olombelona zany. Midika zany fa olona miaro, olona mitsangana ho an'ny marina, mamerina ny rariny. Zany ny goël eto. Fantatro fa velona ny mpanavitra. Eto zany dia milaza finoana marina i Job eto. Na dia very aza ny fananany, na dia very aza ny zanany nafony, na dia tsy azo ny namany azy zay manjo azy satria namany dia nanenjika azy. Mbola mino izy fa misy mpanavitra ka tsy olombelona ny mpanavitra azy fa Andriamanitra. Zany ny tianambary eto, tsy avelan'Andriamanitra ho verimaina ny marina. Mbola misy fanantenana ny marina dia tsy ho very. Tatsika fa tsy nanana goël tsony izy, tsisy ny raha azy tsony ny havany hatramin'ny vadiny azy. Alevo sady an-tsaina moa ny hoe very fananana rehetra. Kanefa mbola manana fanantenana ao anatin'izany fahaverezany zany. Very fananana, maty zanaka, feno aretina, very niaja maha olona azy. Ary mbola misy milaza ny hoe kapok'Andriamanitra no nahazo anao io. Hoe rehefa misy loza mandoa dia kapok'Andriamanitra zay. Rehefa misy fitahina, misy zavatra azo dia hoe fahasoavana zay. Amin'ny lojika ny olombelona ry havana dia tokony hiteny Joba hoe lasa avokoa ny fananako rehetra, tsy misy dikany amin'ny tsono ny fiainana, tsy misy dikany amin'ny tsono ny finoana. Nefa tsy zany nambarany. Velona ny mpanavitra, manana mpanavitra ary tsy olombelona zany. Fanantenana ao anatin'ny fahaverezana, fanantenana tsy avy amin'ny toe-javatra. Raha ny fanantenana hitantsika ry havana eto amin'izao tontolo izao dia miankina amin'ny zavatra hita. Rehefa tsara ny fiainana dia misy fanantenana. Hoe raha zao ny fandehan'izao aloha, ho tsara ny vary amin'ny taona ity, ho tsara ny taona. Fa raha ratsy ny fiainana dia levona ny fanantenana. Fa ny fanantenany Job eto dia tena hafa tokoa, tsy miorona amin'ny zavatra ivelany fa tena avy amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Zany ny mahatonga azy ilazany hoe very ny zavatra fa mbola velon'Andriamanitra, velona ny mpanavitra. Fanantenana ao anatin'ny fanginana. Indraindray ry havana dia toa mangina Andriamanitra, toa tsy miteny Andriamanitra. Indraindray toa tsy misy valiny, tsisy fiovana ny zavatra rehetra, na dia mba mivavaka ihany azy. Fantatsika tsara fa Job zany dia tsisy lehilahy tahaka an'izany fa lehilahy marina zany. Ny fahatarany ny valim-bavaka ry havana dia tsy midika akory hoe tsy miasa izy. Misy milaza ny hoe ao anatin'ny 24 heures dia iova ny fiainanao. Fa ny an'i Job 420 andro, 420 volana tsy fantatra, lava dia lava ny fotoana zay mety nianjadeny ny fahoriana izy. Fa tsy nametsy n'Andriamanitra izy.
tonangin'Andriamanitra mijery fotsiny ny fahoriany anefa mbola zany ny teniny velona ny mpanavotra. Zany ndray avana no mampiavaka ity mpanavotra ity goël ity. Tsy nahita mpiary tetan-tany Job, tsy nahita rariny avy amin'ny olona izy, nefa mino fa misy mpitsara marina any aoriana, misy mpanavotra velona. Ary io ry havana dia tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy io, ozy le irantsika ny hoe Jesosy ny mpanavotra. Ry havana eto amin'ny tompo, mety misy eto amin'izao fiangonan'Andriamanitra zao, mety misy very asa, mety misy namoyavana, mety misy tratrany tsy fahasalamana maharitra, mety misy diso fanantenana tamin'ny olona tamin'ny namana, misy miaina ao anatin'ny olana maro sosona aza adino ry havana. Mbola misy fanantenana ao amin'Andriamanitra Jesosy Kristy izay nandresany fahafatesana izay enantsika androany zany andro lehibe zany. Mbola misy fanantenana ao anao. Ny finoana ry havana dia tsy milaza hoe tsy misy fahoriana, diso zany veran'izany hoe rehefa mivavaka ianao dia milamina tsisy olana amin'ny fiainanao. Fa ny finoana dia milaza hoe ao anatin'ny fahoriana mihitsy dia misy Andriamanitra miaraka amintsika. Zay nge ny tenin'ny Soratra Masina, mitondra ny fahorentsika tokoa izy, tsy mamela antsika horery izy, tsy maintsy mitondra ny ati-fijaliana isika. Io goël io isika tanteraka tao amin'ny Jesosy io, Jesosy ny fanantenantsika. Kristy fantanterahana zany fanantenana zany, nitsangana tamin'ny maty izy, mpanavotra atsika, manavotra atsika tamin'ny fahotantsika izy, ary manomana ny tsara lavitra ho antsika. Tsy maintsy mety haritra ny mafy, ity mety lo ity mety enjena sy ankalainy ity vatantsika ity, setrasetrainy ity vatantsika ity, fa ity tsy andovan'ny lanitra ity, fa hafa ny tena araka ny fomba-panahy tena ny any an-danitra. Zany no omen'Andriamanitra atsika rehefa miala amin'ny tontany fandalovan'ny tontsika. Jesosy no mpanavotra, maty ho atsika, mpiaro atsika, ary am-parany Soratra Masina ny hoe misolo vava atsika izy eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola miasa izy amin'ny maha-mpanavotra azy. Fa ny faharoa ry havana, naona tokoa moa ny finoana zany olona mpandresy zany, fandresen'ny olona zay tena miorina tsara zany, dia finoana fa ahita n'Andriamanitra na dia tsy mahita azy azy ankehitriny, ahita n'Andriamanitra. Zany ny voalaza eto, rehefa levona ny hoditro izao simba izao, afaka minofoka aho dia ahita n'Andriamanitra. Hoe ny masoko no ahita azy, za mihitsy ny jery. Zany ny finoana Job eto, finoana fa ahita n'Andriamanitra. Mety tsy hitan'ny olona Andriamanitra fa ianao no mahita azy ao anatin'ny ady sarotra atrianao. Io ny finoana mihoatra ny fahitana ara-batana, finoana mijery lavitra. Ny olona maro dia miaina amin'ny ankehitriny, ny fatana izy rehefa mivavaka izy androany dia valim-bavaka eo no eo. Zay ny tadiaviny. Fa ny an'i Job mitsinjo lavitra. Raha tsara ny ankehitriny dia faly izy, raha ratsy ny ankehitriny dia kivy izy. Tsy zany Job, fa manantena izy, fa mbola hita n'Andriamanitra. Mijery lavitra izy eto, tsy mijanona amin'ny anio izy eto, mijery ny farany izy. Ahita n'Andriamanitra, fahitan'Andriamanitra amin'ny finoana zany avana malala. Mahita n'Andriamanitra amin'ny finoana. Misy fotoana tokoa ry havana toa tsy hita Andriamanitra ho sika, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahaverezana, ao anatin'ny famoiza-po, tsy hita Andriamanitra. Fa eto Job manana fanantenana, ny masoko no ahita azy izy. Ndika izany fa tsy fahitana ara-batana akory, fahitana ara-panahy zany. Ka ny finoana dia mahay milaza hoe na tsy hitako azy Andriamanitra ankehitriny dia fantatro fa mbola Andriamanitra izy no Andriamanitra, na dia tsy hita ny hafa azy zany. Ary izay tokoa maha olombelona mety tafalatsaka anatin'ny fahamoiza-po, fa eo Andriamanitra mbola velona izy.
ary eo koa ny hoe fanantenana ny amin'ny fitsanganana maty sy ny fiaonana amin'Andriamanitra. Zay moa ny tianam-bahareto, ahita an'Andriamanitra aho, imasoko ijery, efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko izy. Tenin'ny Joba dia milaza zavatra lalina zany. Misy fiainana any ankoatra ny fahafatesana, misy fiaonana amin'Andriamanitra. Hatrany ny tenin'i Jesosy, andeha aho amboatra fitoerana ho anareo. Io ilay fanantenana ny kristianina, ahita an'Andriamanitra, ifanatry tava amin'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny finoana ho mafiorina ka tsy mifarana eo amin'ny fasana ny tantara, fa mitoy izany makany amin'ny fiainana mandrakizay fifanatrehana amin'Andriamanitra. Nateraka ao amin'ny Kristy zany nantenainy Joba, nantenainy dia tanteraka ao amin'ny Kristy ilay fanantenana ao anatin'ny fijaliana, famonjena man'izao tontolo izao. Rehefa nahita an'i Jesosy ny olona, io ilay Andriamanitra tonga nofo, io ilay nijaly, io ilay mahita ny fahorintsika. Ary rehefa tonga ny andro hafatesantsika dia zay ilay hoe eona amin'Andriamanitra isika. Amin'izany dia afaka milaza isika ry havana fa tsy very maina velively, tsy very maina velively ny fijaliana amin'ny fanompona ny tompo. Marina fa tsy hoe fijaliana foana miaraka amin'ny tompo. Tsy marina zany, tsy marina koa nefa ny hoe rehefa miaraka amin'ny tompo dia fahasambarana foana, milamina foana, mitombo foana ny arena sy ny sisa. Fa ny miaraka amin'ny tompo tahaka ny Joba dia mety mandalo zany fijaliana zany. Kanefa ataony tonga mpanresy isika dia matoko isika fa misy fiainana tsara lavitra, isy fitsanganana, isy fiainana. Rehefa eto amin'ny tompo, rehefa ao amin'ny tompo, aza maika tsara an'Andriamanitra ao anatin'ny vanim-potoana sarotra, aza maika ny meditsina an'Andriamanitra ao anatin'ny vanim-potoana manahirana. Aza milaza ny hoe tsy eo izy, tsy hita izy, fa tsy arakaraka izay antenanao ny zavatra mitranga. Hoe tsy hitanao izy satria tsy arakaraka izay heverinao ny zava-misy. Aza kivy, tsy voatery ho tonga aingana akory ny valim-bavaka. Fa mianaran'i Joba manao hoe ahita azy aho, fanantenana, finoana fa ahita an'Andriamanitra. Ry hafatra eto amin'ny tompo, ny hafatra lehibe ambaran'ny tompo ary ho antsika aneo dia hafatra rogoavana. Kanefa tsotra nefa lalina zany. Voalohany dia zao ny hoe fandresena marina dia tsy hoe ny tsy fisian'ny fahoriana akory, fa ny fijorona ao anatin'ny fahoriana, mijoro amin'ny finoana sy ny fanantenana. Ary zany dia hita amin'ny fanantenana tsy mety maty ao anatin'ny ady sarotra, finoana an'Andriamanitra, na dia tsy hitanao ary izy ankehitriny, na dia toa manantenany tsy misy azy ianao, misy izy. Afaka manantena zany tsika Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty no ivony zany. Raha toa ao anatin'ny ady manahirana ianao anio, ao anatin'ny orana sy alahelo ianao amin'izao andro Paska izao, tsarovo ny tenin'ny Joba, velona ny mpanavotra anao, ary ny masonao dia ahita azy, dia mifikira azy amin'ny finoana, tazomo ny fanantenana, dia azadino mbola velona ny mpanavotra anao, velon'Andriamanitra, velona Jesosy Kristy eo an-tanana ankavanany iray. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany fandreseny. Amen.